Amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo no rebako anareo zay miaino ary koa manaraka ny fandarana azo antoka fanavoto amin'ny Kristy zay torina eran'izao tontolo zao araka ny teny Jesosy hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra ary koa manao batisage amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy-masina ary mampianara azy araka rehetra nandiko anareo. Anoho izany dia mananteny tsika fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany no afaka misaina fa indrena fahalalàna mpanompo tsy mahasoa ity ary ametraka teny eo am'vavako. Ka dia noho izany ivavako tsika mpazon'Andriamanitra manatanteraka mitondra ny afatra ho antsika tsiray avy. Ivavaka tsika. Misaotra anao zay Andriamanitra no mifamindramponao fa tanteraka zao fotoana zao ary de misaotra anao fa ianao no miasa anamara ny tenao rehetra satria ianao ny tompon'ny teny ka de matoky sy mananteny zay fa mifanahinao maso ny misaina fa indrena fahalalàna ty mpanompo tsy mahasoa ity ary metraka ny teny eo am'vavako. Ka de ho anao ny dery ho anao ny saotra anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Ifandinitsika teto ny fanambarana hoe manao atao batisa. Batisa amin'ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Kanefa mba tanteraka reto tsy maintsy ampianarana le olona araka ny teny Jesosy raha teo satria nambarany nitsy zany tao amin'ny Matio 8:20. Matio 8:20 any andininy 7:20 sy ny 20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Matio 8:20 andininy 7:20 sy ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisage amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy-masina sady mampianara azy hitandrina zay rehetra nandiko anareo ary indra momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Araka ny tantsika eto zao tsy maintsy ampianarina ny olona raha zany tsy ahalala izy ary efa ampianara izy de mino de atao batisa ary teny nambaran'i Jesosy koa zany amin'ny fitoriana ny filazantsara araka ny voalaza amin'ny Marka 9:5-9:20. Marka 9:5-9:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, zany hoe tsy akanavaka mihitsy, zay mino tsy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elohana. Torina ny filazantsara ny famonjena de zay mino no atao batisa fa zay tsy mety mino no elohana. Fa navany te fa batisa amin'ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka araky ny lazainy Jaona raha teo ao Marka 1:1, Marka 1:4 misy fanambarany roa zao sy ny 5. Marka 1:4 sy ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. De niseho Jaona zay nanao batisa tanany efitra ka nitorony ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Batisa ny fibebahana, batisa ny olona tapa-kevitra hiala amin'ny falatsiana, hiova fiainana, hiaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo ho tonga zanak'Andriamanitra ary mahazo famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka natao mibatisa tao amin'ny ony Jordany reny rehefa nieky ny fahotana. Rehefa nandreny amin'ny Jaona mpanao batisa nitory ny olona araka voalaza eto ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema de natao mibatisa tao amin'ny ony Jordany reny rehefa nieky ny fahotana. Batisa ny fibebahana atao ahoana moa? Ny bebaka miaiky ny fahotana aloha. Izao mifahaditsoko matetika ny olona tsy maiky ny fahotana fa miaiky fotsiny Andriamanitra eo za mpanota be manao ratsy aho, mifona aminao aho. Fa ny atao hoe miaiky ny fahotany tsy orona mihitsy hoe za miaiky Andriamanitra fa mandainga, mangalatra aho, mijangajanga aho, manao adalàna aho, mifona aminao aho fa tena manao adalàna mihitsy, miady aman'olona aho, ekena mihitsy le fahotana. Ka rehefa ekena dia Jesosy no manome fibebahana araka ny voalaza ny Asan'ny Apôstôly 5:3-7. Asan'ny Apôstôly 5:3-7 satria na ny fibebahana aza tsy haitsika. Zay nge ny mampamonjy an' Jesosy
fa toy zao no nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao nomeniny zananytoko mba tsy ho very rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao am'zao tontolo zao hanameloko fa mba amonjeny zao tontolo zao ary zay no mahatonga hoe avy amin' jesosy koa ny fibebahana asapositao toko fadimy andindraky amy telopolo amin'ny anaran' jesosy manao hoe izy zany hoe jesosy nasandratry ny tanakavanan'andriamanitra ho tombo sy mpamonjy hanome fibebahana famelan-kely ko any israely jesosy nasandrandriamanitra ao ampisorona be ary dia izy no manome fibebahana zany hoe manafaka ny olona mifalatsiana manome fibebahana mahafaka ny olona miferitreritra maloto maso vetaveta ny fietsika ratsy etra izy no manadio ny fo noho ny amy rahany ary manome famelan-kely ko an'izay miaiky ny fahotany ka atao batisy nohony regny raha nandinika tsaratsika teny am voalohany amin'ny matio toko favalo amby roapolo de hoe atao batisy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina ny fampianaran'i jesosy io de tsy mbola miova misy mantsy manova ankehitriny araky ny voalazany matio efatra amby roapolo matio efatra amby roapolo de ny andiny dimy amby telopolo zao mifanambaran'i jesosy matio efatra amby roapolo andiny dimy amby telopolo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona ny teny jesosy zany tsy mba ho levona misy fa maharitra ka tsy maintsy atao batisy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka fanamasina fampianarany raha teo satria io le nambarany am'le matio valo amby roapolo ny andininy roapolo zao mihitsy na zay vakisika aloha ny andiny simy amby folo vakina koa ny andiny roapolo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe ko mandiany ianareo de atao mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisage amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo anisany nandidiny jesosy sy ny mpianatra zany hoe manao batisy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina mampianatra azy araky rehetra nandidiko anareo ary indro zao momba anareo mandrakariva mba rapahatonga ny fahataperana zao tontolo zao saingy zao mila mipetraka ny fanontaniana hoe nahoana no atao batisy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina tokony fantatry ny olona mino atao batisy zany satria ny olona zany de manao batisy de za manao batisy anao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina izy mpitandrana pasteur tsy malala ny hevitry le teny akory atao batisy amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina indrindra fa le olona atao batisy fa nahoana no atao batisy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina korintiana faharoa toko fahadimy andininy fito amby folo sy ny valo amby folo korintiana faharoa toko fahadimy andininy fito amby folo sy ny valo amby folo tapany voalohany zao ny teny eo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tena zava-dehibe io zao ary voalaza amin'ny anaran'i jesosy koa raha misy olo amy kristy de olomba vaovao izy efa lasa ny zavatra taloha ny reo fa tonga vaovao reo fa izany rehetra zany dia avy amin'andriamanitra nahoana le olona no lasa ao am' jesosy avy amin'andriamanitra raha misy olo amy kristy raha misy olo amy kristy de olomba vaovao izy nahoana le olona ny tonga olomba vaovao avy amin'andriamanitra ihany de ona koa efa lasa ny zavatra taloha ndreo tonga vaovao reo fa izany rehetra zany dia avy amin'andriamanitra tsy magaga raha atao batisy amin'ny anaran'ny ray zava-dehibe io ka tokony fantaritsika tsara hoe nahoana natao batisy amin'ny anaran'ny ray korintiana voalohany toko voalohany korintiana voalohany toko voalohany andininy sivy amby roapolo sy telopolo vo avy namakytsika teo raha misy olona ao amy kristy ahoana ny natonga an'le olona ao am' jesosy tsy ny fiezahana akory na niezaka hiditra ao am' jesosy ny olona na niery ny vavaka tsia tsy zay mihitsy raha namakytsika teo de hoe fo zany rehetra zany dia avy amin'andriamanitra
korintiana voalohany toko voalohany diny sivy am'roapolo sy telopolo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo anao hoe mba tsy hisy nofo azo mirereo anatry andriamanitra tsy mahazo misy mirereo anatry andriamanitra fa nahoana mirere antanina ny olona efa ao am' jesosy venao tompoko efa ao am' jesosy a fa nahoana aona natonga an'izay nivavaka mafy aho tsy izy zay ary efa nielako dao ny faratsiko rehetra mbola tsy ianko io zay ary nan'olo tena ho am' batisa aho mbola tsaoko zay mba andriamanitra nge ny teny zany rehetra zany de avy amin'andriamanitra fa le olona miteny hoe zaho nivavaka mafy zaho nivavaka mafy zaho nan'olo tena zaho efa mpandray mifanasany tompo zaho mazoto mivavaka zaho ny voalaro tsy izy zay ahoana ny toy ny ten'andriamanitra le amin'ny andininy telopolo averiko ndra mandeha ny diny sivy am'roapolo amin'ny anaran'i jesosy mba tsy hisy nofo mahazo mirereo anatry andriamanitra fa avy aminy zany hoe avy amin'andriamanitra no nanaovana anareo ho ao am' kristy jesosy zay nataon'andriamanitra faindrena sy fahamarinina sy fahamasinina ary fanavotanao antsika fa zavatsara ny ten'andriamanitra mba tsy hisy olona mahazo mirere fa avy amin'andriamanitra no nanaovana antsika ho ao am' kristy jesosy rehefa nataondriamanitra ao am' jesosy de jesosy le faindrentsika fahamarinantsika fahamasinantsika fanavotana antsika izany nametraka ahoana natonga le olona ao am' jesosy avy amin'andriamanitra avy am'ramin'ny ray zay zany ma tsy mangangana to atao batisa aminaran'ny ray atao batisa satria nahoana matonga ao am' jesosy avy amin'andriamanitra zay laksa ny zavatra taloha avy amin'andriamanitra zay laksa ny zavatra tonga vaovao daolo ny fiainako avy amin'andriamanitra zay de lasa manana fahendrena famarina famasina fanavota avy eo am' jesosy ahoana tonga zay avy amin'andriamanitra zay zay no mahatonga ny hoe atao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ny mbola eo amin'ny ray tsika zao tesalonianina voalohany toko fahadimy tesalonianina voalohany toko fahadimy indiny telo am'roapolo sy no sy efatra am'roapolo mbola miasa foan'andriamanitra ny ray ny anaran'ny ray tesalonianina voalohany toko fahadimy indiny telo am'roapolo sy efatra am'roapolo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe ary andriamanitra ny fiadanana nye aramasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny teninareo ho tanteraka ka tsy hainy antsiny amin'ny fiavian'i jesosy kristy tompontsika mahatoky le niantsonareo sady izy ihany no hanefa izany fa zavatsara andriamanitra ny fiadanana ny ray zany any ahamasinareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ny teninareo samy ho tanteraka ka tsy hana antsiny amin'ny fiavian'i jesosy kristy fiavian'i jesosy kristy tompontsika mazava ny teny amin'ny efatra am'roapolo mahatoky le niantsonareo fa izy ihany no anefa zany andriamanitra ihany no anatanteraka zany tsy vita niezak'olombelona fa andriamanitra no anatanteraka azy ho an'ny olona zay mino ho an'ny olona zay tena mitady famonjena sy fiainana mitady zany hoe fibebahana sange natonga ny teny hoe batisa ny fibebahana ho amin'ny famelan-keiko batisa ny olona te hiova fiainana anna fiaina miaraka am' jesosy ary tsy olony zao tontolo zao tsony fa lasa ny zavatra taloha ndreo tonga vao reo fa zany rehetra zany de avy amin'andriamanitra avy amin'ny ray zay zany mahatonga ny tiny teny ety hoe andiny efatra am'roapolo mahatoky zay miantso anareo sady izany no hanefa izany tena zava-dehibe asan'andriamanitra ka tokony atoky sika hoe ianao na andriamanitra ianao le zay fa raiko no natanteraka izany efesiana toko faharoa andininy fahavalo efesiana toko faharoa andininy fahavalo zao ny ten'andriamanitra efesiana toko faharoa andininy fahavalo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo zao nge le teny eto tena avy amin'ny ray mihitsy avy amin'andriamanitra ny famonjena tsy fiezahako na fiezanao na ny fahaizantsika na ny diplôma de reo tsara nge
raha nampianatra nyreo mpianany jesosy mpianatra ny apôstôly 12 nampianariny nentiny aka nahita ny zatra natao nafantatra tsy nomena diplôma akory hoe tia ny diplôma anao fa mahay anao fa ny diplôma nomena Andriamanitra nyreo mpianatra de ny fanamasina le diplôma fa tsy alaky ny hoe ka efa pasteur anao de tia ny diplôma anao amapasteur anao eritreritry nyolombelony zay fisainana araky ny maha-olombelony zay fa le fanamasina no fanomezana nomen'Andriamanitra toy ny hoe diplôma. Eto am'ty Efesianina toko 2:9 fahavalo ity de zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Efesianina toko 2:9 fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana. Tsiro tsara eto fa fahasoavana namonjenareo tsy maintsy inotsika zany famonjena fa fahasoavana namonjenareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fahasoavana fanomezana mamaim-poana fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana. Mazava nge ny ten'Andriamanitra fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokony mba tsy ho very rehetra mino azy fa nafy manak'iray. Tsy zany nangataka na izao tontolo zao no nangataka fa le fitiavan'Andriamanitra na ny ray mihitsy nanome ny zanany. Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao am'izao tontolo zao hanameloko zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao. Ny ray natangany tanteraka zany zava-dehibe ka tsy magaga raha atao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ny fanamasina eto fa eo amin'ny ray motsika zao zava-dehibe ty fanambarany ty raha maky ny andininy fahasivitsika de zao filazany azy tsy avy amin'ny asa vandreo misy mirehire zay le natonga amire mirehire nge fa titsika teo amin'ny baiboly teo hoe raha le olona ao am' Jesosy tsy vokatry ny ezaka vita ny amy fireriana zay le teny vakitsika tao amy Korintiana 1 toko 1 9:20 hoe ny anaran'i Jesosy hoe mba tsy hisy nofo mahazo mirehireo anatry Andriamanitra. Zaho am' Jesosy za efa tena zanak'Andriamanitra satria niezaka aho nivavaka mafika aho nanolo tena mibatisa aho za mamaky baiboly foana fa mandeha mitory aho manao ny asan'Andriamanitra aho izany mahazo voninahitra am'izay zako za tsy izy zay. Ary mazava tsara le tenin'Andriamanitra amin'ny Efesiana toko 9 ty fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. 9 tsy avy amin'ny asa fa andreo misy mirehire. Lasa mirehire le olona zany navitan'io zange manana diplôme vitako haiko tsy zay mihitsy fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Zay natao atao batisa amin'ny anaran'ny ray tokony fantatrona tsara zany fa raha tsy mahalala an'izany de fa voazina. Romanina toko 7 Romanina toko 7 ny andininy 2:20 sy ny 2:20. Romanina toko 7 andininy 2:20 sy 2:20. Inona koa no nataony ray ho antsika nataon'Andriamanitra ho antsika zao koa no nataon'Andriamanitra ho antsika araky voalaza ny Romanina toko 7 andininy 2:20 sy 2:20 fa kitsika aminaran'i Jesosy zany fa ankehitriny de fa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fahamarinana avy amin'Andriamanitra fa tsy ny fahamarinantsika tsy amin'ny lalàna nefa zany hoe tsy amin'ny fankatoavana ny lalàna fa ambarana lalàna sy ny mpaminany. Ambarany lalàna ny Mosesy mombany amindreo fony famina zanak'ondry zanak'osy sy ny latsa-dra ho fanamarinana antsika de ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ho anjetra mino fa tsy misy hafa. Zereo tsara fa le fahamarinana Andriamanitra no manamarina ny olona anankiray mino ao am' Jesosy mipetraka le hoe finoana le olona mino ao am' Jesosy. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto indrininy faharoa de ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Zay nge natonga ny ten'Andriamanitra ny Romanina toko 8 andininy 3:30 hoe
romanina toko fahavalo andiny telo amby telopolo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe izo ny ampanga n'olo mbofidy andriamanitra, andriamanitra ny manamarina azy. Zava-dehibe loatra, andriamanitra ny manamarina azy. Noho ny inona? Noho ny amin'ny ran'i jesosy. Voalaza misy ny romanina toko fahadimy andiny ny valo sy ny sivy. Romanina toko fahadimy andiny ny valo sy ny sivy amin'ny anaran'i jesosy manao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonim-bola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy, ka mainky azy ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nao marinina tamin'ny rano isika. Rehefa nao marinina tamin'ny rano Jesosy. Andriamanitra ny manamarina an'le olona ao amin'i Jesosy, no ny finoan'le olona ny fanavotana avy ao amin'i Jesosy. Zay ohatsa fa ny ray ny manamarina, atao batisy amin'ny anaran'ny ray. Ka zay atao batisy sa satria nahoana? Andriamanitra, le raiko mihitsy ny manamarina. Ara, izy manao tsy jereny akory ny fahotako, fa izy ny manamarina ary tena zava-dehibe. Zay zany a matetika de tsy fantatry olona. Romanina toko fahatelo ihany andininy efatra amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo. Romanina toko fahatelo andininy efatra amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nefa hamarinina mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana azy eo amin'ny Kristy Jesosy, zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, hanehona ny fahamarinany amin'ny tsy namahalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny andeferany, mba hanekony ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina zay manana finoana an Jesosy. Raha dininy eto manamarina zao fa hoe Andriamanitra mihitsy ny manamarina an'le olona noho ny amin'ny ran'i Jesosy. Mazava tsara ny teny eto. Nefa hamarina mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy, noho ny finoana le olona an Jesosy ekeny androanitro maro mamaim-poana. Zay le mivakisika tary amin'ny romanina toko fahavalo andiny telo amby telopolo. Iza ny apanga n'olo mbo fidy Andriamanitra, Andriamanitra ny manamarina azy. Noho n'inona? Noho ny amin'ny ran'i Jesosy. Ary voalaza tsara eto andiny dimy amby roapolo teto hoe romanina toko fahatelo andiny dimy amby roapolo, zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany fanavotana amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namahalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny andefirana. Tsy novalian'Andriamanitra koa ny fahotana lasa fa nandefirana. Tsy novalian'Andriamanitra nandefirana. Sy nahoana? Voalaza misy ao amin'ny soratra masina Salamo fahatelo amby zato fa toetra n'Andriamanitra mihitsy zany. Salamo fahatelo amby zato andininy valo ka hatramin'ny roa amby folo. Salamo fahatelo amby zato andininy valo ka hatramin'ny roa amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mamindra fo sy miantra ave. Mamindra fo izy, miantra izy. Maro-po sady be famindram-po, maro samy olombelona, tsy nandingana, tsy namono, mbola mitady antsika amin'ny fibebahana tady ny famonjena. Tsy mandaha teny mandrakarivo, tsy mitsikera mana ratsy maheloko hoe mpanoty io ratsy ka tsy vonjena intsony, na mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy mba manao amintsika araky ny fahotantsika izy na mamaly antsika araky ny antsika, tsy mamaly antsika araky ny fahotantsika mihitsy na mamaly antsika. Fa tahaka ny avy lanitra ambony tany be ny famindram-pony am'izay matahotra azy, tahaka ny alavitra tsinana amin'ny andrefana no lavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Zany io Andriamanitra ivavahantsika io ka mahatonga antsika atao batisy amin'ny anaran'ny ray, zanaka ary ny fanamasina amin'ny anaran'ny ray. Zava-dehibe mihitsy. Ary maro ny tsy mahalala an'izany, ary tsy maintsy afantarina antsika zany mba hampiorina tsara ny finoantsika. Raha toezatsika ihany ny tenin'Andriamanitra ny romanina toko fahadimy. Efa mivakitsika teo fa averiko mihitsy. Romanina toko fahadimy andininy valo sy ny sivy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Meny an Jesosy tsika fa toy zao fitiavan-Andriamanitra zao tontolo zao. Fa fonim-bola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Natory ny hamonjy antsika Kristy nandatsaka ny rany. Andriamanitra nanao an'izay. Andininy fahasivy. Ka mainky aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nao marininy tamin'ny rany isika. Misy ny fahatezerany devoly,
arovantsika noho ny am'rany jesosy andriamanitra miaro ao mety ao ny fahatezeran'andriamanitra fahatezeran'andriamanitra nefa zao mampiona ny fahatezeran'andriamanitra noho ny amin'ny rany jesosy zay ny soratsika n'andriamanitra mandrakariva tena zava-dehibe misy le anao atao batisa aminarany ray fa zavatra tia mazava tsara ny ten'andriamanitra fa raha tsy andriamanitra no manamarantsika tsy mety ny ray vokatsika ny romanina toko fahavalo efa vakisika teo ary efa nambarako taminareo teo tiako amafisina mihitsy ny anaran' jesosy ny romanina toko fahavalo andiny telo amby telopolo sy ny apitsika ny andiny efatra amby telopolo ny anaran' jesosy romanina toko fahavalo andiny telo amby telopolo sy efatra amby telopolo iza ny ampanga n'olo moafidin'andriamanitra andriamanitra no manamarina azy iza no manameloko kristy jesosy lefa maty sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mipetraka eo amin'ny tanakavan'andriamanitra ary mifona ho antsika zereo tsara eto fa andriamanitra manamarina raha misy tsy mety ataotsika jesosy efa nandatsaka rano maty ho antsika ary mbola mifona ho antsika de henoin'andriamanitra io fifonan'i jesosy io noho ny amin'izy mitondra ny rany enoin'andriamanitra ny fifonan'i jesosy mivavaky tsika alain' jesosy mivavaky tsika de jesosy mitondra fivavahana enoin'andriamanitra fivavahantsika amin'ny lalan'i jesosy soloantsika andriamanitra no rano fanambaran-dramba tena zava-dehibe tokoa zava-dehibe vakitsika ny jaona toko fahatelo jaona toko fahatelo andiny amby folo fito amby folo izy mony tsy mahalalanizy ty fa nambarako teo azy amin'ny anaran'i jesosy manao hoe fa toy zao no nitiavan'andriamanitra zao tolo zao nomeny ny zanany laha tokony mba tsy hovery rehetra mino azy fanafiamanak'izay tsy tian'andriamanitra hovery zarofy anao zao tontolo zao nomeny an' jesosy ary nambarany am'diny fito amby folo fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'zao tontolo zao hanameloko zao tontolo zao fa mba amonjeny zao tontolo zao hovonjena mihitsy izao tontolo zao a fa tsy ny ola marina fa ny ola ratsy izay no tian'andriamanitra hovonjena ary sao atsika andriamanitra fa mandrak'izay mifamindram-pony fa zao tontolo zao mihitsy ny tian'andriamanitra hovonjena fa misy miteny hoe za tsy vonjen'andriamanitra vonjeny daholy manafaka andriamanitra monjy andriamanitra mandrak'izay mifamindram-pony zava-dehibe tokoa zany fanambarandrehetra zany ka de molo toizatsika manara fa de hivavaka tsika saotra anao zay andriamanitra mifamindram-ponao saotra ny fanambarana mba hafantarinay fa matory atao batisa aminarany ray zanaka fanamasina tokony ho fantatra tsara ny tena antony zany ka de ankehitriny efa nazavainy zany mbola toizana manaraka de mina tena fahasavanao hanamarina zany eo amin'ny fiainanay ho anao ny dery saotra ry voninahitra andriamanitra amin'anaran'i jesosy tompo saotra andriamanitra amen alleloia veloma mandra-piona ny ray tompoko ary fahasoandriamanitra amintsika rehetra amanaraka ny ray ny toizana ny toan'le hoe atao batisa aminarany ray zanaka ary ny fanamasina amen